Fanjakana 520 mbola misy ny fanantenana ho an'ny bare. Fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy lalaoviny mpitondra amin'ny balarora fotsiny. Kandida miantso olom-panjakana hiasa ho azy, disqualification miatra aminy, andrasana ny fandraisana ndraiky sy ny seli. Manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soa natao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia ampafantarina ny ahoana tokantrano fanambahiny sampana fampahalalam-baovao mity alina ity. Mialoha ny anarantsika izany sy andraisantsika ny vahiny dia ho atombotsika ny fampahalalam-baovao manodidina indrindra ny vaovaon'ny finoana. Fanompoam-pivavahana lehibe no nanokafana ny jobily fa 570 taona ny orena ny fiangonana FLM 720 hektara izay notanterahina tetsy Antsamanitra Omaly. Kristianina marobe avy amin'ny fiangonana no tonga niarany mombavaka teny antoerana. Nanangona ny vaovao Faniry Andrianarivo, Mateo Pressy. Mitombo tsara ho tenimpolo masina ho amin'ny tompo. Efesianina 2:1-20 io andinin-tsoratra masina io ny teny fanevany jobily 570 taona ny FLM 67 hektara. Nitondrana vatsim-panao an'ireo kristianina ny ombavaka teto Antsamanitra. Mitombo amin'ny finoana, mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, amin'ny fahafoizana ary indrindra mitombo amin'ny fiainam-pahamasinana. Ireo rehetra ireo ny takiana amin'ny kristianina mba hisiany ny fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra. Hoy ny iray aman-dreny pastora nandritra ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra. Ny tsirairay dia miezaka miaina amin'ny fitiavana madio, fanetretena, faharetana ary indrindra fahamasinana. Izany no tokony ho fiainan'ny kristianina izay narafitra eo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Iainantsika amin'ny trano fanahintsika riavana, fitiavana madio tokoa ve? Diovon'ny fanahy masina tokoa ve ny fotsika sy ny saintsika riavana, amin'ny mahafimbonana masina amintsika, ananana fanahiny fandeferana, fanetretena, fihaizana amin'ny famelahelo. Tonga nanatrika ny fanokafana ny taonjobily ny toby ny filoha teo aloha marika Ravalomanana sy Ravalomanana Tojo. Manana fifandraisana akaiky amin'ity toby ity ary azo lazaina fa niara lehibe tamin'ny toby fanantenana. Nalala tsara le tantara teo niaina tao neo le logement 238 io ary niara nandinga tena faly ahy tsy resana aminareo. Dia eny leo vitatsika matsara ny fankalazana azy ary atobotsika tsara aza matahotra nareo pamombatsika mandrakariva Andriamanitra ary anao arak'izay ataotsika hiasa hiaraka natanteraka ny fikasantsika rehetra mba anao anakanana ilay tamin'ny fitandremana ny mpitondra fiangonana fa dia anarotika io izao fotoana izao izay mba ahafahako miteny izay isorana indrindra an'ireo ray aman-dreny mpitandrina na mpitondra filovana, mpitondra ny fiangonana satria tena nanao an'izy ampitiavana hatramin'izao tamin'ny heriny voaladana amin'izay tany faly any azy any. Zay ny resako ny zanako io hoe manomboka izao aza adino io satria taon'ny etsomboany fiainako ihany koa niaraka taminy ary nisy teny nataony mama tamiko hoe anao koa mameny any teny Ambohibao dia ny tany Karmalaza tena tsy hitako izay resana aminareo misifandiko dia misaotra an'Andriamanitra. Nandritra ny 570 taona ny orena ny toby fanantenana. Pastora 30 no nifandimby nitondra ny vahoaka an'Andriamanitra tao an-toerana ka kristianina maro no nandray fahasoavana nandritra izany. Ary ankehitriny, kristianina manodidina ny 5,000 sy 1 alina ny tonga miombavaka ao an-toerana. Ny fanorenana ny trano-pitandremana no tsangam-bato lehibe entina anamariana ity jobily 570 taona ny toby fanantenana FLM 67 hektara ity.
araka ny fanampahafantarina anao tany tokantrano tany ampiandohany fampalalam-baovao tany manana vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia tsy iza izany fa Irakotoarison Aina Manamposo izay tanora manohana ny kandidata Ravalomanana Tojo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterahina ny 1 Desambra ho avy izao io. Miaraba anao Aina, tonga sao tanatin'ny fampalalam-baovao. Miaraba ny ando miaratiana dia miaraba ihany koa ny any an-tokantrano izay manaraka izao fampalalam-baovao izao indrindrindrindra ny tanora toay tonga eto andro any hitondra ny hevitro ny voalohany maninona no manohana kandidata anankiray izay irotsaka ben'ny tanàna eto amin'ny tanàna misy eto Antananarivo renivohitra fa ihany koa hitondra hafatra ho an'ireo tanora hoe maninona no mila mandray anjara sy adidy ny tanora amin'izao fifidianana izao. Miresaka an'izay tanora izay isika Aina, manahoana ny fahitanao an'izany tanora izany sy ny politika ny tanora sy ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao? Rehefa miresaka tsika aloha hoe tanora dia misy sokajy taona ny tanora 18 taona hatramin'ny 30 taona foana no ilazana azy. Io sokajy taona io dia betsaka ny maniry te ho tanora. Ny ankizy kely vao kely izy roviana no tanora. Ny olona efa lehibe indray maniry te ho tanora, izany hoe misy zavatra tsy ananany rehetra fa ananany tanora. Rehefa miresaka politika sy ny tanora dia izao foana ny zavatra hita matetika indrindrindra tao anatin'ny fifidianana CSS tao Madagasikara izay dia ny hoe tsy hita foana ny tanora misehatra ny politika. Inona mety mahatonga izay? Ny voalohany leo fitaka izy, betsaka ny namitaka. 20 taona lasa dia betsaka ny mamitaka, feno fitaka foana. Ny faharoa dia tsy manana fahaiza-manao sahaza azy izy, dia lasa matahotra izy. Na te handray andraikitra ary ny tanora, ny fanabeazana ary tsy omenao azy, dia hoanao izy ny afaka handray andraikitra, tsy afaka mihitsy izy. Ary ny fahatelo farany dia betsaka ny tanora kanosa. Ka rehefa tanora no kanosa, na dia tanora tonoina izy, na mikotrana very izy, dia lasa matahotra ho azy izy. Satria maninona? Ilay politika mihitsy ny tsy politika manaja sy manasoa ny maha-olona ny politika misy, fa vao maiza manabado ny mpiarabelona. Dia rehefa izay foana ny hitany andavanandro, hitany ao amin'ny fiainany dia leo politika izy. Voalaza foana eto fa ny tanora ny maro anisa mandrafitra ny fiarahamonina malagasy. Inona no anjara brika tokony hoentin'ny tanora amin'izay resaka fiainam-pirenena izay miresaka an'izay ianao to? Ny anjara brika tokony hoentin'ny tanora ireo dia ny voalohany hoe tsy afaka hiandry olo-kafa izy raha navitra ny tanàna misy azy. Tsy afaka hiandry olo-kafa izy raha hitondra fanantenana ho an'ny tanàna misy azy. Fa tsy maintsy izy aloha no fanovana sy fanantenana tia ny ho hita eo amin'ny toerana misy azy. Dia izao matetika dia mizarina foana ny tanora teto Madagasikara hiandry izay nomeny fireneny azy. Inona nomeny Madagasikara ahy? Izay foana ny andrasany. Fa amin'ity indray mitoraka ity kosa dia isika tanora ety arivo no hanome izay mbola tsy nomena Antananarivo antsika. Dia iny izay ilay fanovana sy fanantenana. Ny olona manantena dia olona mieritreritra sy manofo mandrakariva fa hisy fanovana ny fiainany. Ary raha tsy hitondra fanovana ary tsika tanora dia hoadiny ny efa rany eto. Eritreretiny amin'izay toerana alehantsika dia misy toa dia manaro zavatra maloto eny an-dalana amin'ny sokajy taona rehetra. Ka raha samy andeha hanao izay tiany atao eto tsika, horomby eto izy ny tanora, na vao mifankahita fotsiny ary dia ahoana sa ve? Izany ve no lasa ho rivo-piainana? Izany ve lasa ho fiainana fiarahamonina ho eritreretintsika? Dia nahoana no avy n'ireo zanakitsika any aoriana any? Izao nefa ny tanora no any afaka manoratra ny tantarany sy no aviny. No avy tsy hoe lavitra fa izao androany izao. Ny anio no fiainan'ny tanora, tsy afaka andeha hanantena zavatra mbola ho an'ny ampitso izy, fa ny fandraisany andraikitra sy anjara amin'ny fiainany andavanandro no hery sy ampinga ahafahany mitondra fanovana sy fanantenana ho an'Antananarivo. Ahoana Aina ny fomba hoe ahazoana antoka ny hatanterana izany resaka fanovana sy fanantenana izany raha zavatra misy rehetrarehetra izay no zavatra misy amin'izao fotoana izao? Malaza be amin'izao fotoana izao satria ny ankamaroan'ny tanora eto Antananarivo mampiasa Facebook, mampiasa Twitter, X moa izany ny alalantsika izy amin'izao fotoana izao. Tsy misy tsy malala ny Elon Musk. Fa rehefa nanorina ny orinasa Tesla Elon Musk dia tsy nieritreritra hoe mijery ny volana izy dia ho tonga avy antsika.
fa ozy ahoana ny afahantsika makany zay ny anankiray raha natsapa Usain Bolt iazakazaka jamaikana hoe tsy avita iazakazaka be izy de tsy nanao intsony izy ny Jeux Olympiques nytiako tenenina de zao hoe tsy maintsy mametraka mandrakariva aloha ny tanora tsirairay avy hoe inona ny tanjony inona ny tanjom-piainany amin'ny alalan'izay de mandrafitra isan'andro izy tondrozotra na plan ahafahany mitojo makany tony rehefa manao trano tsy maintsy misy plan aloha ny trano fa tsy andeha hanao trano de tonga de atao fotsiny ao e na ny tenin'Andriamanitra raha milaza an'izany petraha aloha izy de saintsainy aloha zay vao atao ny zavatra atao ny tiako lazaina de zao hoe ny fampandraisana andraikitra ny tanora de ny fahaizany sy ny fahaizan'ny mpiarabelona aminy mampita ao aminy fa tompona andraikitra ny fiainana izy fa inona nanimba ny tanora nefa zarona nomena izy ka rehefa izy ny zarona nomena de mahatsapa izy roa tsisy mameza zay de tsy afaka anao nininina afaka manao zavatra foana ny tanora na inona lalam-piainana sy lalam-pianarana ny safidiny araka ny voalaza teo ambony isan'ireo tanora manohana ny kandida Ravalomanana Tojo iaina manampisoa mety misy antony manokana ve zay safidy anohanana an'izay kandida zay sa manao tsara fipetraka ve zany fanontanianao zany andro miaratina 7 nisan'ny kandida de maninona no misafidy anankiray tiako lazaina de zao hoe vao fotoana fonina fantarako ny antokotriko Madagasikara fa nanaitran ny teniny hoe fanantenana sy fanovana samy lazan'izany daholo ny rehetrarehetra hoe tondra fanovana itondra fanantenana fa maninona nefa no misafidy azy ny safidy nitojo Ravalomanana ao satria tanora toa aloha izy zay aloha ny voalohany fa ihany koa fantatro sy inoko fa afaka hiara-iasa aminy aho zay ny faharoa ny fahatelo de zao hoe tsy hanolotra izy fa ozy izy andao izy izy tsika hiaraka zany hoe izaho sy tojo Ravalomanana no hiaraka hitondra ilay fanovana sy fanantenana fa tsy hoe izy irery de ohatr'izay koa tsika tao Antananarivo ry tanora eto Antananarivo tsy hoe izaho irery nitondra ilay fanovana sy fanantenana fa andao hiaraka aminay ilay miaraka aminay tsy hoe tsy lany voay akory fa hoe andao hiaraka aminay hitondra fanovana sy fanantenana amin'ny alalan'inony fifanomezan-tanana amin'ny alalan'ny fifanajana amin'ny alalan'ny fanomezana sy fanarenana indray ny asina Antananarivo fa indrindrindrindra ny famerenana ny fahamendrehan'ny olona misy olona neto Antananarivo tena miaina ao anatiny tena tsy hainao hoe mbola olombelona ve zao mbola inona ny lazako azy hoe malagasy toa ahy ve miaina toy izao de miaraka aminy satria ny fanantenana betsaka ny vahiny makatia Madagasikara manao reny ataontsika hoe investissement reny satria manino lazaina fa manan-kare Madagasikara fa mbola tenina koa rehefa mahantra Madagasikara fa misy zavatra azo atao eto tsy io akory ny farany tsy ho zavatra iainantsika andavanandro io akory no amaritra ny lalana izorana Antananarivo raha ampitso sy ratr'izay betsaka ny tanora toay tsy hanana fahafahana andeha hivoaka amin'ny Madagasikara andeha hanohy fianarana andeha hipetraka ny ivelany noho izany tsy mananjohon-kivy ny tanora eto Antananarivo satria tsy manana afa-tsy Antananarivo tsika tsy mananjohon-kivy ny tanora eto Antananarivo satria eto ny fonenantsika ary tsy mananjohon-kivy ny tanora eto Antananarivo satria misy zavatra azo hovaina eto de ny fanombohany azy de ny fialantsika amin'ilay hoe saode so de manahirana ny rianiny zany so de manimby zany fa sahia mijoro mitondra fanovana sy fanantenana voafetra ihany ny aina ny fotoana fa tsika miresadresaka eto ao anatin'izay fanontaniako farany hoe misy hafatra ve mba tianao ampitaina ho an'ireo tanora ireo izay hoe miandrandranyizay fanovana sy fanantenana izay amin'ny fiainam-pirenena ihany koa indrindra ny fifidianana ho avy eo ny hafatra iando miaratiana de zao hoe ny fifidianana ny fandehanana mifidy toetsaina ary toe-po mila mandray ndraikitra ny tanora isika tanora amin'ny alalan'ny fifidianana
ray minitra 2 minitra raha ely indrindra no mandeha mifidy fa nefa iny mamarotra taona maro tsy maintsy tokony ho tiany tena atsika aloha tsika tsy fitiavany tena fa tsy maintsy tokony ho tiany tena atsika rehefa tia ny tena atsika tsika dia toy izay koa ny andraisantsika ny hafa sy mipiaravelona tsy andeha isika indray ny andeha hanimba ny tanàna misy atsika fanjarantsika mitondra fanovana sy fanantenana ary farany andro miaratiana dia zao hoe tsy tokony andry zay atolotry arivo ho azy ny tanora fa inona no azo ny tanora eto arivo atolotra ho anna ny tanànarivo mbo tena reny vohitra mendrika ny firenena Madagasikara sy ny malagasy ao aminy zany an-tanànarivo zany farany tena farany dia zao hoe na inona lalam-piainana sy lalam-pianarana no ratovin'ny tanora tsirairay avy eto an-tanànarivo rehefa miezaka isan'andro izy a manao zay zavatra tokony ataony manomboka mikely indrindra amin'ny lehibe indrindra dia ho anisan'ireo sangany sy mamiratra eto arivo izy raha iandro avy eny ary mankasitraka lehibe na ny vahiny tao tanatin'ny sampana fampalambavao tondran'izay FDB mifono zava-dalina be lehibe izay ho an'ny tanora mankasika ny politika zay mankasitraka anao mankasitraka dia mandram-pionana indray ho atsika rehetra hotoizantsika ny fampalalam-baovao tongolasy tongovavy mahakasika indrindra ny politika sy ny raharam-pirenena na mitsangam-boly ny olom-pirenena ny fasahin'ny kandida izay natolotry ny antoko miaraka amin'ny fitondrana anilaza Mpaibe Maso fa izy no kandida mpanjakana eto Antananarivo tsy vitan'izay fa mbola ny antso ny olom-botendry asa ho azy ity kandida ity kanefa dia voarara ny lalàna tanteraka izany tsy mila pirofo intsony fa tokony esorina andarana na diskalifia io kandida io raha ny lalàna no araina ho ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry izay ny antso ny fandraisana andraikitra ataony sy ny tatim-pavaony Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola afa-tsara mazava ny voalazany lalàna ny olona mirotsaka ofidiana dia na mirotsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana na ilay atao hoe indépendant na atolotra antoko politika na fikambanana na vondrona politika voarara ny lalàna ny fampiasana fitaovam-panjakana na olom-panjakana ao anatina fampelezan-kevitra disqualification na fanesorana andaharana ny firotsahako ofidiana no tokony hiantra avy hatrany amin'ny kandida izay natolotry ny antoko manoana fitondrana eto Antananarivo amin'ny fifidianana be ny tanàna hoy ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry voahitsaka avokoa manko ireo voarazany lalàna nandrindra ny kabary nataon'ity farany ny sabotsy laza teo tsy misy ady hevitra izany fa fanesorana andaharana io kandida io no lalàna miantra satria tsy antoko na vondrona ny fanjakana ka manolotra kandida mandrindra ny fifidianana hoy ihany ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry fanerena ankolaka ireo mpiasam-panjakana angala-bato sy hiasa ho azy ireny fiteny ireny hoy hatrany nambarany tsy manaraka ny lalàna ary tokony ho disqualifié zany a iny kandidaty iny satria izy mihitsy no miteny hoe izaho no kandida mpanjakana tonga de averany ampisaina izy zany zao a ny afaefana sy mitsara fa de andraikitra ny sena iny mandray andraikitra ao anatin'izay tsy fanao zany de ho hita eo zany a raha ho disqualifié na ahoana zany a hoe inona ny fepetra tokony ho raisina zany a amin'iny kandidaty izay miteniteny foana tahaka ireny lasa zany dia mitodika any amin'ny sena iny nisy saitsika fa tokony isy fepetra reny tokony isy dia tokony disqualifié mihitsy zany a ny kandidaty ao anatin'izay ka raha mbola tsisy zany a dia tsy azo atokisana zany ny seny eto Madagasikara tena voapirofo raha mbola tsy mandray andraikitra zany a amin'ny zavatra tahaka ireny a satria tsy mety ary tsy mendrika zany a ao anatin'izay raha misy tokony irehare fa tompony tanàna dia ny kandida avy amin'ny fanoerana saingy mangina satria any vahoaka ny fahefana hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity jerevo ny fifidianana farany teo voaviny ny député ty manke ao anatin'ny fisakina lany daholo ary nazo vato be indrindra ka teto Antananarivo karaha tapana ange vato azony député anakenina lany amin'ny vato efa tena mezimezina ny kandida ny tim sy kandida ty amin'ny fanoerana numéro 4 tojona valomanana zay ary mbola zay no tokony rehare fa zay ary tsy mirehare ao anatin'izany satria tsy afaka rehare zay raha tsy tena hoe afaka amin'izao fahorian'izao ny vahoaka malagasy monina eto Antananarivo
tsy afaka amiremirere zay raha tsy miadampinaritra ny vahoaka malagasy monina eto Antananarivo satria tsy an'olo tokana Antananarivo tsy an'olom-bitsy Antananarivo fa ny malagasy rehetra tsy vaky volo zay monina eto Antananarivo zay mivohatry ny firenena malagasy. Mila olona manam-pahendreny manaja ny lalàna ny fitantanana Antananarivo sy ny mponina ato aminy. Tsy mendrika nireny vohitra ny olona tsy manaja lalàna tahaka ireny. Hoy hatrany ity solom-bavam-bahoaka ity. Mbola tsy naneho hevitra na nitondra fanazavana mahakasika ity tranga nataona kandida nandika lalàna ampahy be masy moa ny vomera maleo tena misana ny fifidianana. Andrasana arak'izany ny fandrasana andraikitry ny genie. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany raha ny lalàna mifeny fifidianana kominaly. Ny olona iray izay nirotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna dia na mirotsaka amin'ny alalan'ny tenany manokana izany hoe indépendant na mirotsaka amin'ny alalan'ny antoko politika. Tsy misy mihitsy izany hoe kandida mpanjakana izany hoe Fanny Razafimanantany atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany manoloana ny filazana kandida iray nandritra ny fampahafantarana ny mahakandida azy ny sabotsy lasa teo fa izy no kandida mpanjakana ary azy ireo ny tanàna. Faniry Andrianarivo, Mathieu Prince. Izao no kandida mpanjakana. Hoy ny kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny vovonana miaradia amin'ireo mpitondra fanjakana eto Antananarivo renivohitra ny sabotsy lasa teo. Misy heviny lehibe io tenin'io. Hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena Fanny Razafimanantany tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Fitambarana rafitra maro eto amin'ny firenena, ny androm-panjakana maro, ny mpitantana, ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry sy ireo maro tsy voatanisa ny fanjakana. Midika izany fa ireo rafitra rehetra ireo sy ireo olona mandrafitra izany fanjakana iray manontolo izany no manolotra azy ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Fahasahina tsy roa amantany ny filazan'ny kandida izany hoy hatrany ny famakafakana ny fanjakana izay sady tsy atoko politika na koa rafitra politika. Dia efa filazana mihitsy kandida mpanjakana. Saripady zany eo anatrehany fifidianana satria ny fanjakana tsy manana kandida. Ny fanjakana tsy entité, ny fanjakana tsy association. Fa mafanjakana zay dia fanjakana izy fivondronana asa sy andraikitra marobe. Sy fahefana marobe zany natao hoe fanjakana. Raha eo mandreny izy amin'izay fotoana izay. Kasi ny fizahozahoana, ny antony hoe fizahozahoana zany dia filazana hoe izaho. Zay nge le mahatonga an'le teny malagasy hoe fizahozahoana, izaho kandida mpanjakana. Dia le endriky le fifidianana mihitsy no voahososy amin'izany fotoana andro zany. Le zotra le fifidianana mihitsy no atao tsinitsinina satria misy tonga dia manavaka avy hatrany. Fa misy motera ngezabe, machine ngezabe an'le rafi-mpanjakana zany hanoana an'ity olona anankiray ity kanefa dia mempe de qualité daholo no tokony ho kandida zay manaja ny lalàna ho amin'ny raharaham-pifidianana. Matoa samy kandida dia ny fehezan'ny lalàna iombonana manerina Madagasikara amin'ny commune 5 na afeny ny fepetra ahafahana mirotsaka hovidiana condition d'éligibilité ny kandida rehetra. Fa tsisy fanasongadinana hoe kandida mpanjakana. Fa ay zany ty ahihatra amin'izay ty no amarin'ilay kandidaty tamin'ny sabotsy fa tena misy le kandida mpanjakana. Ny vavany no niteny an'izany. Dia eny etsotsika ny amin'ny raha tsy manao démenti izy tena niteneny iny hoe solivatra amin'ny vavana fa tsy zay ny tiany ambara fa ny tena marina kandida volomboasary izy hafa kokoa zany zay. Raha tsy manao démenti fitonam-panjakana dia mikonfirme ny zavatra nambarana n'ilay kandidata. Dikan'izay zany mila maino ny kandida rehetra eo anatrehan'ny zavatra zay ho avy. Fa misy herim-panjakana lehibe ao ambadiky lay pirotsaka hovidiana zany na kandidata. Tsy mifanatraka amin'ny zava-misy sy ny fahasahiranana am-ponina ankehitriny ny fahasahian'ny kandida akaiky ny mpitondra milaza fa azy ireo ny tanàna ary izy no rôle ka tsy maintsy hibata ny fandresena hoy hatrany Fanny Razafimanantany. Tamin'ny élection législative ve officiellement 5/6 ianareo mpiaradia ny fitondram-panjakana orange. 10 solom-bavam-bahoaka anareo, enina ny amin'ny tim. Raha etsy ny vato azy ny tim, 9 alina no azonareo ka mafy amin'iny nareo. Mafy amin'iny nareo ilaza fa anareo ny rôle.
nefa isapokotany misy olona tsy faly amin'ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra. Rôlina amin'ny ahoana ianareo? Rôlina amin'inona reo? Par rapport amin'inona? En vertu amin'inona reo ny rôlina? Fahampitean-dalana tsy fakahitana, fako tsy fakahitana, tondra-drano tsy fakahitana, fanotofana tany tsy fakahitana, loto tsy fakahitana, olona sahirana tsy fakahitana eto Antananarivo renivohitra, embouteillage manempotra an'Antananarivo renivohitra, loto fofona pollution manempotra an'Antananarivo renivohitra, tsy misy rano, tsy misy jiro. Rôlina amin'inona ianareo? Mafy amin'inona ianareo? Maneho miariary ny tsy fitovian-jo eo amin'ny sampirotsaka hofidiana ny teny nataon'ity kandida ity, ary manao tsinontsinona ny fepetra amin'ny fifidianana izay tokony iraisan'ny kandida rehetra. Mila maneho hevitra ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana maloana ity zava-misy ity, ho iatrano fanirina zafy manantany nandritra ny famakafakana nataony. Makasika ny raharam-pirenena izay ihany kely ny finoana ho ny mpanao politika ary tsy ity fitondrany ity mihitsy no antenaina many olona ny JIRAMA. Lasa resaka fampanantenana no betsaka lalovina amin'ny balarora sisa ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa tsy misy vahaolana madipaika sy maritra maloana ny olana misy. Fanadady. Ny alaolana ary nanondro ny JIRAMA sy ny toetrandro tomponantoka amin'ny zava-misy iainan'ny malagasy momba ny olana ny jiro sy rano ny fitondram-panjakana tamin'ny lalan'ny filoham-pirenena izy tenany raha nanao valandresaka omaly. Aty amin'ny taona 2024 rarakopana indray ny fampanantenana toy ny hoe tsisy intsony ny délestage eo anelanelany amin'ny 9 maraina hatramin'ny 10 ralina. Ny famerenana ny fampiodinan'ireo milina mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny solika sy menaka mavesatra ary ihany koa ny hoe tsy maintsy tafapetraka ny volana aprily 2024 ireo milina nafarana avy any Inde izay afaka mamokatra 500 megawatt, toy izay ihany koa ny parc solaire 50 megawatt, 20 megawatt eto Antananarivo, 10 megawatt ho an'ny Toamasina, Antsiranana, Nosy, Mahajanga, Fianarantsoa ary Toliara mialohan'ny volana janoary izao. Sarotra ho an'ny fitondrana ny amin'ny olana hoy ny mpanao politika. Betsaka loatra ny fampanantenana saingy tsy nisy fanatanterahana zany. Tsy naniraka amin'ny prime ministre izy hanazava an'izany rehetrarehetra zany. Tsy naniraka teknisianina izy eo anivon'ny JIRAMA, indrindra ny DG sy ny ministre ny angovo sy ny akoranafo hanao an'iny valandresaka iny. Fa izy tena ny mihitsy zany satria mety tsy mahatoky koa angambany izy hoe afaka hiregagneny zay confiance zay zany ireo olona zay tokony nilaza ny zavatra omaly iny zany satria zavatra nirahantsika omaly iny dia misy fanazavana teknika dikan'izay zany tokony teknisianina zany nitondra fanazavana bebe kokoa makasika ny zavatra reny avec ny DG sy ny ministre ny énergie zany à l'appui. Ahoana raha fomba ahafahantsika mitondra fanazavana teknika amin'ny alalan'ny ndeha ataontsika hoe argument zay mifototra amin'ny zavatra zay tsy ampoizitsika koa satria zany changement climatique zany dia tsisy anampoany zany. Zay mahatonga anamy teny hoe miregagne ny confiance n'iny fa anjara vahoaka malagasy no mandinika sy mamakafaka hoe tena mitombona very sanjy mitombona satria tsy mila misotro ranomasina antsika vao mahatsapa hoe masira io ranomasina io. Tsy ity fanjakana ity no amin'ny olana misy ankehitriny. Mbola nivola avy amin'ny ministera isan'isany aza no androbina nanampiana ny JIRAMA. Prov zany fa tsy manambola ny fanjakana hatramin'ireo mpamantsy vola aza miala ilany. Za tsy mino fa hoe ity fandrakana tia no hahavoavaha ny olana rano sy ny jiro zay iainantsika amin'izao fotoana izao satria ny olana amin'izao fotoana izao dia resaka vola zany hoe tsy manambola zany ny fitondram-panjakana azay natonga ny filoham-pirenena ny aiky fa tsy maintsy nakana ny budget ny ministère tsirairay zany hatontona makany amin'ny JIRAMA atafiditra anatin'izay zay namafisiny omaly ny budget ny resaka fampianarana dikan'izay zany mireconnaître izy fa tsy ampy ny vola ka ny vola no afaka mamaha ny olana satria na manana vahaolana antsika nefa tsy manana vola ahafahana mitondra an'ilay vahaolana zany dia inona zany ny olana vahantsika eo azadino fa ny bailleur de fonds koa amin'izao fotoana izao dia efa mialangalana satria efa very ihany koa zany ny fitokisana ny fitondram-pandrakana zay mahatonga azy lasa mpitazana fotsiny lasa spectateur amin'izao fotoana izao fa tsy acteur amin'ny fanampiana ho famahana ny olana zay mahazo ny JIRAMA amin'izao fotoana izao indrindra ny fahatapahan-drano sy ny resaka délestage. Nambarany flo maly fahaleo tena ratsakafo i Madagasikara. Lalovina amin'ny balarora ny fiainam-bahoaka ho isy teny irandriana solonyaiko. Potika avokoa ny fototra fitrasan-drano izay antoka voalohany sy na fahafahitena ratsakafo.
io aza tsy ahitany mitondra vaolana ka mampamitra mpanontaniana ny azony Madagasikara aleo teny. Haleo tena ara-tsakafo isika afaka ray taona sasany, afaka 18 mois. Fefa impiry ianao no miteny an'izany ary fefa nitondra nyity fireneny ty ianao nandritra n'izay eny taona zay tsy teneniko tsy teneniko le tetrezabita zay nitondranao fa tamimaly ianao dia nasany teny mihitsy hoe haleo tena ara-tsakafo isika. Ela hoe dia ho izy iza hoe manofy io rangaha io tena lôlovonyity rangaha tya ambala rora ny fiainany vahoaka malagasy amin'ny fomba ahoana ambarao ahy ambaraony vahoaka malagasy re tompoko. Ny problema manera Madagasikara raha iresaka fotsiny tsika ny atao hoe agriculture dia resaka rano, irrigation aiza satria zany fambolem-bary izany dia mitady rano. Mila an'izany zavatra zany aloha mbola tsy misy fa efa manonofy isika fa isika malagasy olo no andeha hanondrana vary any ivelany. Président mba azafady re tompoko, miala tsiny, miala fonjy, miala salofito, aza lôlovana ny fiainan'ny malagasy. Zavatra raha zay aloha tsy maintsy tanterahanao mandraky dina androany ty aizany misy any firenentsika. Mila maliny tena ny malagasy manoloana ny zava-misy ainany firenena ankehitriny ka samieritretrany amin'izay fanapahan-kevitra raisiny. Miteraka ady hevitra lehibe eo amin'ireo samy misy olom-bavam-bahoaka ny filazany fanjakana fa omena fiara tsy mataho-dalana ireo depute. Nanamafy ny solom-bavam-bahoaka Rina Randriamasinoro fa fanapahan-kevitry ny fanjakana samirery zany fa tsy ny fampiresahana. Vola afahana manao asa ho an'ny vahoaka malagasy no tadiavina fa tsy zavatra tsy laram-pamehana toy ny fiara tsy mataho-dalana hoy ny faneho-kevitra. Germain Nomenjanahary sy André Rakotomalala mitatitra amintsika ny Antsiprimbao. Hevitry ny fitondram-panjakana samirery no nanapaka ny volatsolika ho an'ireo solom-bavam-bahoaka fa tsy nisy tenin'ny fampiarana tamin'ireo député hoy Rina Randriamasinoro. Tsy mitaky fiara tsy mataho-dalana ny solom-bavam-bahoaka hoy izy fa mitady vola azahoana miasa ho an'ny vahoaka hoy ihany ity solom-bavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana ity. Hatramin'izay indray mandeha ihany no nahasolika ny solom-bavam-bahoaka amperinasa raha ny fanazavana. Rehefa nitabataba momba izany ireo solom-bavam-bahoaka dia nilazany teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola fa omena fiara tsy mataho-dalana ny député. Za aloha eto manamafy tsy solom-bavam-bahoaka mitaky 4x4 zany fanohatra n'izany raha ny zavatra nisy. Solom-bavam-bahoaka zaza dia miaina ohatran'ireny miainan'ny olona rehetrarehetra reny anaovanavana zao fanapahana sy tikano tsy tikano rehetra ity satria raha ny tena zavatra misy marina dia indray mandeha ihany zay nahazo carburant mitovy amin'izony raisy ny solom-bavam-bahoaka rehetra teo aloha fa ny carburant anay manaraka an'iny dia nitapahana dia ny hoe tsy maintsy omena 4x4 nareo dia ity carburant nareo ty ny angalana andoavana ny 4x4 nareo mandritra ny 5 taona. Tsy hisy tena rano zany, tsy misy tsangatanana natao fa dia izay fotsiny ny fanapahana hoe nitapahana ny carburant dia afahana manefa an'izay. Raha izy 4x4 ho avy eo zany tsy 4x4 toloran'ny fanjakana na inona fa vola solom-bavam-bahoaka amin'ny alalan'ny carburant izay betsaka ny tsy makasitraka an'ilay izy fa zany hoe tonga amin'ilay hoe tikano tsy tikano zay ateo dia izay aloha ny zavatra misy ankehitriny. Raha ho anay eo anivon'ny fanoherana tsy mitaky 4x4 zany ataonay moa 4x4 amin'izao zavatra iainan'izao. Raha ny tohinay dia avereny fotsiny ary ny carburant mba hahafahanay miasa. Ny fandikako azy amin'ny resaka hoe 4x4 dia tsotra ny any lecture atao anatin'ilay izy tsy manambola ny fanjakana. Andoavana ny carburant solom-bavam-bahoaka dia tapahana ny carburant solom-bavam-bahoaka dia ampanantenaina hoe omena 4x4 nareo mandraky ty 4x4 tsy misy hatramin'izao. Tamin'ny voalohany lazaina fa efa voninao ny 4x4 fa alaina ny anarany. Avy eo lasa hoe misy 70 dia atao atsapaka aloha izay mahazo azy. Hatramin'izao mbola tsy misy zany. Ka za zany ny famakiako azy fotsiny dia anaovan'ny fanjakana, fitondram-panjakana resaka communication fotsiny fanodikodinana ny sain'ny vahoaka sy ny solom-bavam-bahoaka ny fampanantenana zany hoe 4x4 zay izay tsisy nangataka an'izany ny solom-bavam-bahoaka na ray ary fa ny carburant ny tapahana dia mba tsy hampitonga ny solom-bavam-bahoaka menimena hoe maninona ny tapahana ny carburant dia tenenina fotsiny hoe omena 4x4. Ankoatr'izay lasa miteraka olana eo amin'ireo solom-bavam-bahoaka sy ireo mpanolontsaina ara-teknika
ny mbola tsy nanomoa ny fanjakana ny volan'izy ireo hatramin'izao kanefa efa mivoaka ny fanapahana amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Misy ny conseiller technique zay efa nivoaka ny décision de nomination de hatramin'izao a mbola tsy mahazo karama le izy de ny olona lasa le assistant technique zany na le assistant parlementaire menomenina aminao ohatrany hoe laninao le vola nefa le vola mihitsy tsy paye aty de lasa mipetraka foana zay zay. Betsaka amin'ireo solombavam-bahoaka no tsy mipetraka amin'ny toerana maha solombavam-bahoaka azy ho ihany ny faneho-kevitra iarahany rehetra mahita ny fomba fiasan'ny maronisa eny anivony anteny miram-pirenena. Raha tena solombavam-bahoaka manko dia mametraka ola aram-pahamehana ny vahoaka ny fidy azy amin'izao olana mitranga eto amin'ny firenena izao. Nanomboka ny taona 2024 no efa nampatsiahy ny fanjakana ny teo anivon'ny collectif des citoyens et des organisations de la société civile na ny CCOC ny amoana ny volavolan-dalàna amin'ny teti-bolam-panjakana mba ho fantatry ny rehetra azon'ireo olom-pirenena rehetra mandray anjara. Tsy roso fa hemitra azy Madagasikara raha toa ka mitony tsy fampiny mangarara amin'ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana hoy ny CCOC. 7 amin'ny zato ny naoty ny Madagasikara raha ny fanadihadiana mikasika ny teti-bola nisokatra ho an'ny Daholobe. Faniry Andrianarivo, Mathieu Prince. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny eo anivon'ny collectif des citoyens et des organisations de la société civile na ny CCOC ny tantanana araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana izay volan'ny olom-pirenena. Olana mateti-pitranga mantso izy ireo ny tsy fisiny mangarahary eo amin'ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana sy ny tsy fisiny fiantraikan'izany mivantana eo amin'ny olom-pirenena sy ny fiainam-pirenena. Mitaky araka izany ny CCOC ny amoahana aingana ny teti-bolam-panjakana raha vantany vao tafapetraka eny anivon'ny anteny miram-pirenena izany. Raha ny fanazavana nentiny voamera ny teti-bola eo anivon'ny anteny miram-pirenena efa napetraka ny 30 oktobra lasa teo ity volavolan-dalàna ity saingy hatramin'izao na ireo solombavam-bahoaka aza dia mbola tsy nara izany kanefa dia ilana ny hevitrireo olom-pirenena ny fandaniana ity antotan-kevitra ity ho tombotsoa ny firenena. Zava-dehibe ity lalàna ity ho hiatrany izy ireo. Mitaky farak'izay aingana ny amoahana ny PLF 2024 sy ny antotan-kevitra momba ny teti-bola noho izany ny eo anivon'ny CCOC. Mitaky ihany koa ny fandraisana ndraikitry ny fahefana-panatanteraka sy ny olom-pirenena iaraka handinika tsara sy hamakafaka ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana mialoha ny tena andaniana azy. Manandanja ary misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olom-pirenena mantsy ny fandaniam-bola na dia ariary asa ho hiatran'ny CCOC. Fa misedra olana goavana Andriramà ankehitriny avokatry ny tsy fandraisana ndraikitra nandritra ny taona maro. Betsaka ireo tetikasa izay efa novolavolaina ho fanarenan'izany ny taona 2012 asaingy tsy nitanterana sy ny tsy tohizana izany. Matoa izao ny zava-misy dia tsy hanana ny fanjakana ny vahaolana io fa mampiresaka vahoaka fotsiny izy ireo hoy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao harantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy ny dransary ny mbola avatsa. Raha olana fantsona ara-pitsinjarana na branchement no nambaran'ny ministra izay voalaza fa teknisiana nivoaka teny Votovorona no olana famatsiana rano eto Antananarivo nandritra ny fiainana teny amin'ny anteny miram-pirenena dia olana noho ny haintany kosa no nambarany filoham-pirenena omaly mifanipaka ny fanazavana. Tahaka izany ihany koa ny resaka jiro. Tsy vao izao no nilaza ho tena mahafantatra ny olana famatsiana jiro ny filoham-pirenena ka nahatonga ilay fampanantenana 400 megawatt mayambondrona ankehitriny mandeha ny karazana fandementsaina amin'ny vahoaka manoloana ny olana misy. Raha ny fantatra dia efa nisy karazana drafim-panarenana ny Jirama nataon'ny fanjakana teo aloha ny taona 2017 saingy ny antony sy tsy nataon'ny mpitondra ankehitriny izany. Tsy afaka manala tena ny mpitondra ankehitriny hoy Rivo Rakotovao fa politika mpanjakana io ary tsy fiomanana amin'ny fisiny izao zava-misy ara-pamatsiana jiro izao no fototry ny olana misy hoy ny fanazavana. Samy mahalalatsika fa raha nytohizina ny ataoko hoe volobe sy saofika raha zay fotsiny resahana sy ny ataoko hoe ny restructuration ny Jirama satria efa nisy plan de restructuration natao tatin'ny Jirama io nanomboka tamin'ny 2017 raha nytohizina zany dia efa 2022 na 2023 efa nandeha fa namokatra ny volobe sy saofika efa nanala amin'ny apahany lehibe an'izao zavatra nitranga zao fa tsy fandraisana andraikitra nandritran'izay 5 taona 9 taona zay ohatrany ihany hoe any amin'ny lalana reny infrastructure lehibe reny fikojakojanany reny tsy natao
ifikotsakojanany resaka na fanamboarana fanavozana ny resaka structure ity izy ny momba ny angovo io raha tsy resaka afaty zay satria reny mavesatra be eo amin'ny volam-panjakana tsy fandraisana ndraiky tam'zany no mivaly am'izao fotoana zao satria tsy zaka tsony zany natin'ny 3 taona 4 taona 5 taona ny tsy fandraisanao fepetra mety nararirary kely izy tam'zany fotry zao tsika efa mba efa tao anatina zavatra maharitra ny zavatra mitranga ataoko hoe ny bavaly le izy zany tsy misy zavatra kisendrasendra rehefa amin'ny tantana firenena izay ilay hoe gouverneur se prévoir tsy tazana am'izao fitondrana izao izany fa efa misy olana vao manao vahaolana tefy maika koa tsy mahagaga raha mitombo ny olana misy ho iatrany rivorakoto vao ary io tsy tanarivo rery a fa any amin'ny faritra rehetrarehetra de mijaly daholo ny fiarikarena am'izany resaka jiro sy rano tapaka zany retinareo fa maiva tanàna 41 degré tsisy rano mahazonareo an-tsaina ave zany any mahajaga 36 36 degré zary raha mandeha ny rano mijiro tsy resahana tsony politika fanjakana zany tsisy hoe nareo ve tsy tianareo fa tsisy resaka hoe tiana tsy tiana fanjakana fa averiko ny mandeha amina décision économique ohatra reny a tsy misy zavatra tampotampoka akory raha zavatra anatin'ny fahamaizana foana angalanao fepetra de io mivokany io de anjara no mijery an'izao fa mampalahelo fotsiny a valian'ny fanjakana herisetra le fitakina za tsy mitariky ny olona akory a ho any amin'ny herisetra fa tsy rary ny arve fitakin'ny olona satria zo fototra tokony hoe ny fanjakana azy tsy vita ankehitriny raha tsy aivina ny voalohany volana aogostra 2024 tao Mahamasina ampitombona 400 mégawatt ny tanjaky ny jirama ho famahana ny olan'ny délestage izay efa nosedray ny vahoaka nanomboka ny taona 2024 hoy ny mpitondra ankehitriny tamin'izany fotoana nambara koa fa efa vitan'izy ireo ny fanadiadiana namantarana ny fototry ny olana sy nazahoana vahaolana ny 1 janoary 2024 nidina tany andekaleka ireo mpitondra niaraka tamina délégationna maro ary nilaza fa ametraka ny milina faefatra amahana ny olan'ny jirama 9 jona 2024 nitsidika anambovombe ny mpitondra ankehitriny ary nilaza sy nanome afatra ho an'ny ministra sy ny tale général ny jirama fa rehefa tsy amaolana izy ireo dia izy tena no andray andraikitra ny 17 jolay 2024 nanome herinandro ny ministra sy ny tale général indray ny fitondrana mba amahana ny olan'ny vahoaka 30 oktobra 2024 didina tao amin'ny ivitoerana ambohy manambola indray ny mpitondra ary nilaza fa averina ampiasaina ireo tribunina roa lehibe mandeha solika mandany solika 300 tapitrisa ariary isanandro ao anatin'ny adiny 5 izany hoe 7 miliara ariary ao anatin'ny ray volana ireo milina ireo ka nitety-bolany fanabeazana no anentsemana ny banga ho amin'izany raha fehezina ireo dia olana efa fantatry ny mpitondra ny jirama saingy tsy ananany ny vahaolana makasika izany amin'izao zava-misy izao fa fampanantenana sy fampandrisaim-bahoaka fotsiny no betsaka mijany eo amin'izay vaovao izay mbola tsy nisy fiovana mivaingana ny amin'ny fisitrahana jiro sy rano eto Madagasikara hatramin'izao dia miovaova ny fototr'olana mahatonga ny jiro tapaka sy ny fahirano tsy misy vahaolana maritra fa tefy maika ny akamarony raha ny tato-baovao ny sitraka ratovina mitso ny artanjony mbola mitohy foana hatreto ny fahatapahan-jiro sy ny rano manerana nosy maro ireo alaolana nomena toy ny faharitrany rano any andekaleka ny fahasimbany bizo mitondra rano ankehitriny ny ahitany mandritra ny rano no olana mahatonga izany hoe tsy olana avy amin'ny tompona andraikitra no anton'izao tany amin'ny taona 2024 tany anefa nambara fa efa vita ny fanadiadiana ary efa misy ny vahaolana taona ty aoriana nilaza indray ny mpitondra fa afaka herintaona vao tena tsy hisy intsony ny fahatapahan-jiro eto amintsika tsy tokony hisy anefa izao olana izao raha nahafantarana ny tena lahara-pahamehan'ireo mpitondra hoy ireo olon-tsotra vahaolana raisin'ny fanjakana ohatra tsy dia hitako loatra hoe mahomby ve sa tsy mahomby resaka jiro ohatra amin'ny fahavitanandekaleka io ohatra nefa tokony efa tsisy problema io fa mahagaga le izy hoe nahoana misy problema amin'izao tsy hoe izy aloha nefa tsy nandray andraikitra mihitsy e satria tsy isy tokony ohatran'izao mihitsy ny resaka jiro sy rano tena olana be ny rano irany ihany satria misy ny ministerany rano nefa tsy manatanteraka ny asany tsaka sy andavana eritreretra rano ny atsika arina fotsiny 1 million 200 mètres cube par seconde vie fotsiny ranomasina tsisy eritseretina mihitsy hoe ahoana tokony tsy oroano ary tokony ala maitso Madagasikara raha itsika mandravina na toe rano tokony tsy aririna fotsiny vie fotsiny
tsy hoe tsy azo atao fa tsy mety zany mila rano daholo zava-mananaina rehetra ka raha mbola manana rano anao tondranao voninkazo amboleo voninkazo zany nga mety zany tsy de any zany fa ilaina ny rano fa ny olona no malala ny hoe atre satria fa tokony tsy olo rano tsika na io rano kopi arange diovina ndafy arange rano maloto arany diovina lasa aniny tokony tsy very tsy tokony olo rano tsika raha mahay mikajy zany na eto Antananarivo na eran'ny Madagasikara. No amafitsin'ireo olo-pirenena ny tenin'ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny anteny mera-pirenena fa rehefa tsy mahay ny asa sy ny andraikiny ireo tompona andraikitra dia tokony mametra-pialana. Rehefa miteny izy dia tokony mba tanterahany le teny fa mamena tsara ohatrany raha izy be tsy matateraka ny tena dia menatsy olona tsika fa tokony hoe manana toerana izy dia mba manatanteraka an'izy tokoa fa tsy hoe anona tsy mety zany rehefa miteny ianao hoe fitaiko rapitso dia mba fitay rapitso fa tsy hoe apaka 100 taona indray tsy mety. Rehefa tsy mahavita le tompona andraikitra dia miala zay ny tena izy fa tsy asiana resaka be hoe simba ny ohatra resaka rano simba ny teo any ambanin'ny tany na fa rehefa tsy mahavita dia miala zay le izy zay ny anay zay miala ianao miala fa manimba zavatra hoan'ny vahoaka fotsiny fa tsy elana sy elana zava-misy mantsy dia ohatrany hoe lazaina fa hoe simba ny teo any efa antitra be tsy andraikitry ny vahoaka anie zany andraikitry ny orinasa zany fa tsy andraikitry ny vahoaka zany vahoaka ny fantany misotro rano dia mirehitra jiro ny fantany tsy andraikiny zany resaka teknika any zany resaka teknika any zany anjaran'ny tompona andraikitra mahafantatra hoe misy olona ray tapitrisa rano tokony firy metre cube ny ampy an'izany na misy olona ray tapitrisa firy mégawatt ny ampy an'izany zay le izy. Tsy ahita ambokana hatreto ny fivoaran'ny fisitrahana jiro sy rano fa mpandriana drisa aloha hatreto ny zava-misy. Lafombavao hafa tanteraka kosa indray betsaka ny zavatra mampiayay ny amin'ny fifanarana ataon'ny fanjakana malagasy manoloana ny fiazaka zany teratany vahiny mividina manofa tany eto amintsika. Tsy tokony hovariana amin'izany ny malagasy fa tokony anaraka ny raharam-pirenena. Mbola nosoroa no voaresaka androany fa tsy ho azy dia mety Madagasikara iray manontolo no efa lafo eto. Fanadihadiana nataon'ny Germain Menjanahary sy mbola afa-tsara. Fotoana izao ijoroan'ny vahoaka malagasy ho an'ny tena fitiavan-tany razana marina. 7 taona mahery teo amin'ny fitondrana ny mpitondra ankehitriny. Tsy nisy fivoarana fa vao mainka fironana any ankady ho an'ny fiainam-bahoaka ny zava-misy. Tokony ho mailo ny malagasy tompo-tany razana manoloana ireo vahiny izay anaovan'ny fanjakana sy ny mpitondra ankehitriny fifanarahana. Tsy misy mangarahara ny amin'ireo fifanarahana ireo. Raha ny zava-misy mantsy toa tsy mijanona amin'ny fifanarahana momba ny sidina fotsiny ny fifanarahana eto hoy ny filohan'ny antokotrikafo. Sikany ohatrany so de varimbarinitsika na hoe veritsika fa ny fifanarahana nataon'izao mpitondra fanjakana zao amin'ny le lazaina hoe Emirates nareo lay arabo reo de mieritretsitsika hoe mijanona eo amin'ny resaka iny flotte ny era Madagasikara na la hoe Boeing 777 iny any fa oza hoe matoa tonga eto Madagasikara ny arabo de fantatritsika hoe ny arabo nge tsy mananinina koatra ny desert zay ny azo ilazana azy sy ny fampiasam-bola sy ny karazany efa resabetra eto amin'ity firenena ity hoe ny famarotana ny aren'ny firenena indrindrandrindra ny volamena makany a Dubai sy ny karazany zao ndray zany miazakazaka ary ampidiriny zao fitondra fanjakana eto amintsika reo arabo sy ny karazany reo tsy sanatria tena very tsy sanatria hoe fankalana andrareo na hoe fankalana vahiny le izy tsy zay fa ozy hoe azadiny fa ombadika zay zany isan'ny nasarotiny sy tsy nahatafapetraka ny fitondrana ny fandimby teto de ny fametrahana nrenylay zone économique exclusive zay totsika hoe ifanarahany amin'ny reo le firenena avy any ivelandreo indrindrandrindra zany ireo arabo reo ka mana zany amma foloan'ny otrikafa ozy hoe sanatria hoe andrasatsika tena ivoaka sy ipongatra avokoa ny fifanarahana nataony zao mpitondra fanjakan'ireo amin'reto vahiny fa any a Dubai sy reto le arabo reto zay voataitritsika. Atreto dia ireo nosy roa dia isakatia sy nosy mitsio no efa misy resaka mivoaka fa misy fifanarahana amin'ireo mpandraraha vahiny izay voalaza fa ampiasa vola eto amintsika. Mitsio sy isakatia no voaresaka androany sanatria mety Madagasikara iray manontolo no amidin'ireo mpitondra rahampitso dia izay ve isika rehetra vao ho taitra hoy hatrany ny otrikafo nametraka fanontaniana.
pejiny sosialy tsy mitsamy akabediny vary foto-tsakafon'ny malagasy. Maro ireo karazam-bary azo jifaina saingy ny vidiny no mihatsy ho takatry ny malagasy. Ho an'ny eto andrenivohitra manafosafony ariary eny mihoatra aza ny iray kapoaka raha ny tarimarika moa dia nitombo teo amin'ny 5,300 ny vidim-bary tato anaty ny herintaona monja fanadihadiana. Manodidina ny vary 5,300 kilao isan-taona eo ny lany malagasy iray mandritry ny herintaona raha ny fanadihadiana. Tsy maharaka ny filana nefa ny vokatra eto an-toerana noho ny antony maro samihafa. Tsy ho ela dia hiditra amin'ny fotoam-pahavaratra isika, fotoana mahasarotra ny vary, raha ny zava-misy anefa. Tsy miandry izay fotoana mahamaintso ahatra izay ny fiakaran'ny vidim-bary, fa misokomiadana ny fisondrotany. Tato anatin'ny herinandro, raha ny fanazavan'ireo mpivarotra dia misy karazam-bary sarotra no ahitana azy, ka isan'ny mampiakatra ny vidim-bary izany. Ny riz de luxe, ny makalioka ary ny vary avy any Manalalondo, ireo no be mpanjifa indrindra satria karazam-bary tsara no sady mitombo, kanefa dia miakabidy avokoa ankehitriny. Niakatra 700 ariary ka hatramin'ny 500 ariary ny kapoaky ny vary amin'izao fotoana, ka ny vary tsipala no mora indrindra ary ny riz de luxe kosa ny lafo indrindra. Nanomboka tamin'ny lakamisy teo zao ny riz de luxe zao tsisy mihitsy amin'izao. Makalioka zao miakatra 700 isan-kilao amin'izao. Tela revesaky ny raiko ny fiakarany. Raha vidy riz de luxe anao teo aloha zao 7 sy anala lasa rahetsy dia zao izy lasa 2 sy vita lasa rahetsy. Foto-tsakafon'ny malagasy ny vary, mitangana nefa ny vidiny, vokany ahena ny fatra harotsaka. Hany ka misakafo tapa-kibony ankamaroany satria tsy afa-manoatra. Aleon'ny malagasy mihina-kely na dia lafo azy, hitsinjovana ny faharetany an-kibo. Gasy ihany anafa kosa misy toko zavatra tsy hita hoe mana fa mahavoky mitombo fa tsy mateza-kibo e. Aloha mihana gasy ihany na dia hoe lafolafo azy izy. Zao no mpiza-tafana endakendana moa dia izay kely hitana mbambavana e. Izay foana. Teo aloha izy zao mba hoe 5,700 ny kapoaka, zao lasa 5,000 ny riz de luxe 100 ohatr'izay. Tsy maintsy hoe mihenana satria miakatra ilay izy dia ahena ny kapoaka. Fito izy loha taloha dia zao izany tsy maintsy hoe mihena enina na 5 sy tapany. Tsara ny manamarika fa nahitana fiakarany 5,300 ny vidim-bary teto amintsika ny volana septambra 2024 ka hatramin'ny volana septambra 2024. Madagasikara koa dia sokajiana ho firenena fahatelo mamokatra vary be indrindra aty Afrika aorian'i Nigeria sy Egypta. Na dia mpamokatra vary azy Madagasikara dia mbola manafatra vary ihany koa. Nanomboka ny volana janoary tamin'ity taona ity ka hatramin'ny volana jona 2024 dia teo amin'ny 305,4 taona ny vary nafarantsika. Tamin'ny herintaona dia teo amin'ny 4,7 miliara ariary ny sandan'ny vary nafarantsika. Pejiny fampianarana kosa indray mampanainy ho avy ny zaza, ny ankizy ary ny tanora malagasy ankehitriny avokatry ny fitotonga ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tandrevaka ary tsy fanaovana lalam-pahamehana ny fanabeazana no fototry ny olona ho ny mpanabe sady talenty-tsekoly iray nanaovana fanadihadiana. Maizina no avy raha ny fanabeazana izay fototry ny fampandrosoana ny firenena no atao ankilabao tahaka ny misy ankehitriny izao. Fanampanazavana. Latsaka ambany ary miamtotongana ny lafi ny fanabeazana eto Madagasikara ankehitriny. Olana fototra ny tsy fanaovana lalam-pahamehana ity sehatra ity. Tsy andrasana ela ny voka-dratsiny fa efa miatra eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Raha tsy laza, afa-tsy ny karamany mpianabe, ny volana tokana ho an'ny fanabeazana ambany dia ambany, tsy mifanaraka amin'ny filana fototra sy ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina sy ny maro hafa. Rehefa fanjakana resahana ny filaminam-bahoaka tsy milamina amin'ny zavatsafa dia aty amin'ny fanabeazana izy no maka nefa jerenareo fa efa ny raha tiana atanjaka ny fanabeazana anankiray dia tognanana mihitsy izany fanabeazana izany andaniana vola bitsaka. Ny anay fanabeazana nefa tena kely dia kely ny vola hoentina manatanteraka an'izany fanabeazana ary na mbola kely ary izy dia mbola kely ananana aminay ihany, mbola alana aminay ihany. Dia jerenareo moa aiza moa zany ny afahantsika tena mandroso amin'ilay antsoina hoe fanabeazana. Ny hoe zany misy mamotika ny ataontsika hoe ny fanabeazana. Ny ankizy amin'izao ireo olona efa tsy tia mianatra intsony fa mahitahita n'ilay zavatra
pojopojo memepotsiny bizibizina fotsiny ao anatin'izay satria mahita olona anankiray mpitondra izy na anankiray manodidina ny fiarahamonina izy ka nahita olona anankiray lamina ny fiainany eo anatin'izay de tonga de ny ao an-tsainy de hoe ela loatra lay fanabeazana ela loatra lay fianarana vao mitera-bola de tonga de mijery an'izay vola angakaingana zay mankana tsara be koa ny manana olana satria maninona ny karamana mpampianatra ane de kely de kely de kely de kely noho izany lasa varina mitady le atsotsika hoe anina mba hoaniny ihany koa izy mba hanampiana an'le vola noho izany tsy mifantoka tanteraka eo amin'le tena tsona hoe fanabeazana izy fa sady mitady bizina hafa raha izay zany tonga de ilazantsika amin'izay mba amelomana ny ankohonana sy eo anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay manova ary misy fitraikany betsaka amin'ireo sekoly tsy miankina ihany koa ny fandaram-pianarana navoaka ny fanjakana manao izay ho hafa ny sekoly na eo azy izany saingy hitatra ny fitraikany amin'ny mpianatra sy ny vokatra azo azo tsapahitana nao ny fanazavana fa mbany ny letan'ny mpianatra raha nita tamin'ireo fanadinana samihafa tamin'ireo volana voalohany teo fiantsakany betsaka amin'ny sekoly tsy miankina iny fandaharam-potoana avoaka ny fanjakana iny kanefa manaraka an'izany izahay ny fandaharam-potoana aloha zany zao hoan'ny fandaharam-pampianarana zay fanatanterana amin'ny programma zao zany de ny tena miazakazaka zany zao de ny terminal sy ny troisième satria ireo le atsotsika hoe manomana ny fanadinana ara-panjakana ka rehefa manomana ny fanadinana ara-panjakana izy de tena tsy maintsy angakaingana mihitsy ny fanatanterana zay ataotsika hoe fanatanterana ny fandahara mpampianarana izay mba ahafahan'le ankizy anao révision satria eo amin'ny volana mars eo zany de tokony efa vita daholo ny fandikana lesona iray manontolo fa efa hiditra amin'izay tsika n'le antsoina hoe examen blanc numéro 1 examen blanc numéro 2 zany hoe mitovy tanteraka amin'ny fanadinana mihitsy zany ny sujet sy ny zavatra rehetra zay atao ary ampianarana azy ao anatin'izay zavatra izay ambony zany rehetra izany miatraiky amin'ny fampianaran-janaka ny fahasahirana ny ray aman-dreny raha ny tarimarika impolo isanjato ny mpianatra tsy mahalo sara-pianarana ara-potoana raha folo isanjato ihany ny mahavody izany araka ny fempitoana efa nomeny sekoly tsy afabela amin'ny resaka fifampirarana ny sekoly manoloan'izany mbola reraka atao anatin'le antsoina hoe fampidirana mpianatra lay ray aman-dreny de tena hita mihitsy zany hatramin'izao fa efa vitsy zany ny tena mandoa an'le ekôlazy antsakany sy andavany amin'ny aty amin'ny privé kanefa moa arak'ilay fandresahako tena mpiandohana de misy fifampiresahana foana eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny sekoly amin'ny fanatanterahana ny ekôlazy ao anatin'izay zay hatramin'izao moa zany mbola misy ary ny droit raha mbola tsy voalohany nefa le ankizy efa mianatra soma tsara mihitsy efa tsy tapaka ny fianarana zay noho izay fahasahiranana sarotra ny antenana fampandrosoana eto amin'ny firenena ho hiatra ny titale sekoly ity raha tsy ny fanabeazana izay fototra nomena lanjany sy toerana sahaza azy mila tsahatra ihany koa ny fanaovana mizana tsindrinila amin'ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny sekoly tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana tokony hitovy avokoa ny fitondrany ireo mpampianatra rehetra vaovao ny trangam-piaramonina ny amin'ny faritra mirongatra ny fanafiana ataon'ireo tambazotra ny zola amin'ny faritany Mahajanga miandama ambiafy izy ireo no manatanteraka ny asaratsiny ny zany zava-misy ireo mpitandro ny filaminana nantoerana ka nandray fepetra avy hatrany ny sambotra ireo jiola ho aratsika ny fanadiady any Mahajanga sarin'ireo polisy ny tambazotra ny jiolahy tratran'ireo mpitandro filaminana avy ao amin'ny komisaria centrala ny sasany tamin'ireo tambazotra jiolahy mpamaky trano mpangalatra moto ary ireo mpividy entana halatra ao Mahajanga tato ato manko dia nisesy ny vakitrano ny halatra moto ny fahaverizana finday sy tablety ary ireo kojakoja maro samihafa ao tokantrano iny amin'ny faritra la corniche mahavoky mangarivotra atsahavaky ary tsara mandroso iny ny tena anjakany asan'ny jiolahy ny zoma lasa teo trateko ireo mpitandro filaminana teo am-pikasana angalatra moto tao mahavoky ny sasany tamin'ireo jiolahy ka ny samborina avy hatrany tao anatin'ny famotorana azy ireo no nahafahana ny sambotra ireo namany sasany sy ireo olona mpividy entana halatra mbola karona fatratra ireo namany reto jiolahy raha fanazavana efa natolotra ny fampanaovana kosa moa ireto andeha jiolahy tratra ireto manentana ny tsirairay ireo mpitandro filaminana mba hampilaza avy hatrany raha toa ka misy ny tranga hafahafa sy mampiahiahy fanatanjahantena 4 ireo mpilalao vao antso ao amin'ny ekipam-pirenena bareny Madagasikara hiatrika ny andro fahadimy sy fahaenina amin'ny lalao fifantsana ny akarana amin'ny kanina 2022 atao any Maroc. Nisy mpilalao dimy tsy afaka handray anjara amin'ireo lalao ireo no antony maro samihafa. Tsy mora ny lalao ho ny mpamakafaka baolina kitra saingy azo atao ny maka fandresena. Araka izany mbola misy ny fanantenana ho an'ny bare miankina amin'ny vokatra amin'ny Kombisy Tunisie. Fanadady
eo amin'ny sariny tahiziny aina tsy mora ireo lalao roa farany atao amin'ny fifanitsanana kanina 2024 samy manana ny maha izy azy avokoa ireo ekipa ifanandrina amin'ny bare mandritra ny andro fahadimy sy fahenina amin'ny lalao fifanitsanana iakarana any amin'ny kanina 2024 azo atao anefa ny maka fandresena miankina amin'ny vokatra azon'ny Gambie sy Tunisie. Ho antsika manokana dia mila mifampiankina amin'ny vokatra eo amin'ny Gambie sy Tunisie no fa antsika mieritreritra mbola lasa avetsika rato ka mandresy any Tunisie somatsara ka manao ady sala i Gambie sy Comore dia manana isa 10 Madagasikara amin'izay fotoan'izay ary mijanona ho isa 9 sy ho isa 7 etsy amin'ny ilany dia mila mandresitsika amin'ny andro farany dia manana isa 9 dia Madagasikara indray lasa tafapetraka ho lalana faharoa ao amin'ilay vondrona zany lasa itsika indray no tafita ary raha mbola tahiny ary ka sanatrian'izany resin'ny Gambie Tunisie dia mety Tunisie mihitsy mangorondamba ao anatin'ny vondrona io nefa asatsatotra ny eritreritra an'izay satria Tunisie ao amin'ny tany no milalao farany itsika any amin'ny terrain ato no mandray any noraisin'ny zareo Comoriana izay any Maroc efa haitsika tsara na any milalao any ary ho anahy dia mbola tonga amin'ilay fitenenana antsika hoe mbola azo atao tsara ny maka ny qualification ho an'izany kanina 2024 zany. Misy 720 ireo mpilalao ny ekipa pirenena malagasy vao mantso hiatrika ireo lalao roa manaraka ireo izay ionana amin'ny Tunisie sy Comore. Mpilalao 10 no fantatra fa tsy afaka indray anjara amin'ireo lalao ireo. Isan'izany Louis de Moléon, Clément Couturier no niratra mahazo azy. Voatazan'ny klubany ka tsy afaka ilalao i Hakim Abdallah sy Birajo raha mbola mikarakara taratasy hafan'ny toetra ao Egypta kosa hitendry. Na izany tsy izany tsy azo mavana ireo mpilalao andrafitra ny bare amin'ny tindray mitoraka ity. Hoe leritreritrytsika fotsiny hoe kivy itsika mahita reo mpilalao mijoro nantsoina fa mpilalao tokony havita azy lasa ny Arnaud zany manamay izy azy raha tsy tenitsika hoe Ela Daria efa any amin'ny club any izy any Paris any misy azo eritreretina daholo zany donc zany tsy tokony ampisy ninina au contraire vao may ary ho tapohan'ny adversaire ho tapohana ho tapoka amin'iny adversaire satria mieritreritra ireo mpilalao efa eritreretiny zareo tsy nanjo afatapoka ny olona mety hijoro ambony terrain dia mety zay zavatra zay mivadika ho atohantsika raha manana mokondoha tena voninkiady ny mpilalao. Mila manamafy ny fiarovan-tenany ara-metraka fifantohana raha-tsaina betsaka ny baren'i Madagasikara raha tia azo vokatra tsara amin'ireo lalao ireo ireo. Mila jerena ny fiarovan-tena antsika aloha izay mino fa efa hita amin'ny mpanazatra izay zavatra izay hoe tao anatin'izay lalao firy zay tsika hidiram-bola any amin'ny ora farany io mila jerena ihany koa any amina resaka psikolojika any amin'ny ara-tsaina any ve misy an'izay zavatra izay hoe rehefa amin'ny ora farany ve dia mivoraka sa hoe inona mety olana mety efa voajery daholo zany ny fasahintsika manohatra hatramin'ny farany zany rehetra zany koa mila jerena daholo izay inokisatra anay fa mety efa hita amin'ny mpanazatra hoy azy ny zavatra zany dia azo antoka fa hoe averiko foana raha misy mokondoha voninkiady tafavoaka tsika. Raha ny firarana vonjomaika eo amin'ny vondrona misy any Madagasikara eo amin'ny laharana voalohany Tunisie manana isa 7 manaraka azy Comore manana isa 4 Gambie manana isa 10 ary isika manana isa 2 mety ampivadika ny isa ny lalao roa miandry ny ekipa pirenena malagasy roa manaraka eo izay ifandonana amin'ny Comore mandritra ny andro fahenina ny 12 Novambra 2024 amin'ny folo alina ho reto Madagasikara ao amin'ny stade El Osiama Maroc. Eo ihany koa ny lalao ifanandrinana amin'ny Tunisie mandritra ny andro fahadimy ao amin'ny Loftus Verfield Stadium Pretoria Afrika Atsimo ny 17 Novambra 2024 amin'ny fitoro ho reto Madagasikara. Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany nisokatra tany Bakou, Azerbaijan ny andiany fa 2020 amin'ny fionana maneran-tany momba ny toetrandro sy ny toetany. Ady hevitra lehibe amin'ity andiany ity ny fanampiana arabola tokony farotsaka ireo firenendehibe tena mpandoto ho an'ireo firenena mantra hiara-ny fantona hatramin'izao anefa tsy nisy tonga ny mpitarika ireo firenena ireo raha tsy lasa fa tsy États-Unis, Chine ary France. Faratsika ny fanadihady. Nisokatra ny Bakou ao Azerbaijan ny fionambe fa 2020 momba ny toetrandro izay karakarainy firenena mikambana antsoina hoe COP 2020. Isan'ny tanjona lehibe amin'ity fionana raisam-pirenena ity ny momba ny fanampiana arabola ho an'ireo firenena tena mahantra sy tena marefo noho ny fivaovan'ny toetrandro sy toetany. Ary iso 10 miala ireo mpandray anjara amin'ny COP 2020 ity, saingy vitsy ihany ireo firenendehibe izay isan'ny tena mandoto ny tontolo iainana toa ny Chine, États-Unis, Frantsa no tonga satria vola no resaka. Takin'ireo firenena lasibatra ny fivaovan'ny toetrandro mantsy nisy ny fanampiana arabola avy amin'ny firenendehibe. Eny amby $70 miliara zany tamin'ny taona 2024
saingy mitady mihoatra ireo firenena sahirana satria hiara ny fanapotehana ataon'ireo firenena mandroso. Samy ahazo tombony amin'ny famatsim-bola iahinan tontolo iainana firenena tsirairay raha ny fanazavana. Raha ny antotan-kevitra antsoina hoe fifanarahan'i Paris izay tsinjony avy ny États-Unis hatreto dia nitanjona ny ampihenana ny hafanan'ny tany no latsaka ny 3 degré Celsius tato anatin'ny 10 taona izao ka hatramin'ny taona 110. Ankoatra ny marobola tokony arotsaka ireo firenendehibe anampirina ireo firenena marefo noho ny fivarofan'ny toetrandro dia isan'ny ny fanarana ny famerana na fampidinana ho 2 degré Celsius raha be indrindra ny hafanan'ny toetrandro. Aharitra hatramin'ny 12 Novambra moa ny COP 20 any Azerbaïdjan, any Brésil kosa no anatotosana ny COP andiany faha-30 amin'ny herintaona. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboka kilasy tongovavy mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny fahalamamefotona anao an-tenako amin'ny rampitsy indray veloma tompo.